Anao mitian'io ty ny zavatra ho resahantsika senao an'io dia izao hoe ahoana no ananantsika ankohonana salama sy mahasalama. Zavatra anankiray no hoe healthy le ankohonantsika salama, fa anankiray koa hoe mahasalama le izy, healthy ngamba mahasalama plutôt, fa sady tena salama en forme tsara le izy no tsy toksika le izy zany ny ankabeazan'ny ankohonana ankehitriny na kristiana na tsy kristiana dia ohatrany somary manahirana le ao anatiny ao. Samy manana tantara daholo mihitsy zao famille antsika rehetra rehefa miaraka ohatran'izao mantsy ohatrany hoe tout va bien, milamina be daholo. Fa kely rehefa jerena akaikikaiky ao anatiny ao misy zavatra isan-karazany ao raha avako. Dia androantsika andao hianatra ahoana, tsy mianatra fe mianatra fa akan'izay planin'Andriamanitra ao anatin'le hoe fiainany ankohonana dia inona ny paikady omeny tenin'Andriamanitra antsika mba hananantsika an'izay ankohonana salama sy mahasalama izay. Andao aloha hivavaka ary tsika senao Andriamanitra ray mankasitraka anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy zahay hoe hoentinao miaraka mipetraka kely eto amin'ity anio ity dia hianatra ny amin'ny fomba ny strategianao Andriamanitra mba hanananay ankohonana salama sady mahasalama. Miasa feno anatinay tsirairay avy na iza izay ny tonga eto manatrika an'izao fampianarana izao manana zavatra ambara aminay ianao ampianarina, tsy hoe ampianarina abesaina be anay fotsiny fa tena hoe ho tonga fiainana ho anay dia hoentinay mandeha mamakivaky an'le isan'andro dia ny fantatray io teninao io velona sy mahery io dia miasa ty anatinay aty dia misaotra indrindra ary ataonay amin'ny anaran'i Jesosy nivavaka. Amen. Rehefa hoe resaka ankohonana famille zany tsika senao dia tsy maintsy miverina ny amin'ilay nanorina ny famille atsika. Amin'izao fotoan'izao moa efa ezahana redéfinissevana daholo, verenina faritana daholo. Zao antsoina hoe famille zay amin'ny itiavan'ny olona azy fotsiny. Fa izay nanorina azy mihitsy ny mila iverenantsika ohatrany ahoana nikasan'Andriamanitra ny ankohonana. Raha tsy diso efa nisy fotoana niaraka nandinika mijery nianatra an'ity thème ankohonana ity koa, resaka ankohonana mahatamana izay ny anaranareo tamin'izany fa tsy haiko nadadidinareo. Dia tsy miova ny zavatra aty amin'ny voalohany resahako anao ny amin'ny nikasan'Andriamanitra, ny plan an'Andriamanitra ho an'ny ankohonana voasoratra mazava any amin'ny ao amin'ny teniny. Ny Baiboly zany ny raisintsika hoe manuel. Io ny manuel du créateur. Raha ohatra tsika te hafantatra tsara hoe ohatrany ahoana comment ça marche, ohatrany ahoana ny fomba fandehan'ny fiainantsika amin'ny lafim-piainantsika rehetra dia ao anaty Baiboly ao avokoa. Any amin'ny Genesis 2 rehefa nanangana ny ankohonan'Andriamanitra dia niteny tsara izy hoe ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary ho nofray any izy roa zay any amin'ny Genesis 2:4-5. Rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra tsika any amin'ny Efesianina 5 dia andrasomony jereko aminao fa hivezivezy kely ao anatin'io texte io mihitsy tsika satria eo amin'ity page ity mihitsy zany zao le Efesianina 5 manomboka eo amin'ny 2:20 jerentsika hatreo amin'ny 9:4. Texte parallèle amin'izay mihitsy ny Kolosianina 3:7-9. Ao ny directive an'Andriamanitra hoe zao ny plan an'Andriamanitra ao anatiny. Ny plan an'Andriamanitra ohatran'ireny olona rehetra manao manuel ny zavatra rehetra ireny, le créateur ana zavatra. Raha ohatra ianao zany zao hoe te hampiasa ny telefoninanao amin'ny potentiel ny rehetrarehetra ianao dia tsara be mihitsy ianao manaraka tsara ny manuel, mety misy efa tuto le izy etsetera fa mila le mpamboatra anazy mihitsy no mizara anazy dia amin'izay en plein potentiel ianao mampiasa azy. Ohatr'izay zany zao ty ataontsika senao ty dia vakiko aminao vetivety le ao amin'ny Efesianina 5 zao le soratra ao. Enontsika fotsiny aloha dia enontsika zao le soratra. Nareo vehivavy amin'ny anaran'ny Tompo vakiko, nareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny Tompo fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana.
ary izy mpamonjy ny tena fa tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy no anekeny vaviny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Nareo lehilahy tiavany vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany tena ny hamonjy azy mba hamasina azy amin'ny hanadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny mba ho raisiny ho any amin'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy petipetina na fiketronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka an'izany koa ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofony fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana fa momba ny tenany isika. Ary noho izany ny lehilahy andao ny rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Zava-miafina lehibe izany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana na dia izany aza samy tia ny vadiny tahaka ny tenany nareo lehilahy rehetra ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy. Toko fahaenina anie izao nivakiako aminao andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra. Anaka maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa marina izany. Manaja ny ray sy ny reninao fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana mba hahita soa ianao sy ho maroandro ambonin'ny tany. Ary nareo ray aza mampahatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Miampita vetivety any amin'ny Kolosiana fa misy zavatra mila enotsika kely koa. Kolosiana toko 7:7 hatramin'ny 1:20. Mitovitovy amin'ilay nilazainy teo ihany fa misy fanampiny kely na misy fomba hafa hitanena amin'ny Paoly azy. Hoy izy hoe nareo vehivavy maneke ny vadinareo arak'izay mety atao ao amin'ny tompo. Nareo lehilahy tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Nareo zanaka maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra fankasitrahanao amin'ny tompo izany. Nareo ray aza mampahasosotra ny zanakareo fandrao mamoy fo izy. Bon, izay zany ny tenin'Andriamanitra. Raha fitiantsika tsara zany dia izao. Io Andriamanitrantsika io nanorina ny ankonana, nametraka ny rafitry ny ankonana. Dia efa napetrany tsara. Ienotsika tsara nge le izy hoe ienonao any anatinao any ohatrany ahoana ny zavatra any anatinao. Za zany taloha isaka miaino io texte io dia mahasosotra le izy. Mahasosotra le izy. Sady le zany rehefa tamin'izay le hiadiady mivady dia jereo le baiboly nareo vehivavy. Bon, maneke mivadinareo. Dia iny koa vehivavy nareo lehilahy tiava vadinareo. Aleo jerentsika sainao tsara le zavatra tenenin'ny tompo. Nareo vehivavy manaiky ny vady. Ny lehilahy tia ny vady dia marian'le tenin'Andriamanitra tsara hoe ary aza sosotra aminy. Aleo aloha mariantsika daholo fotsiny. Nareo zanaka manaiky sy manaja ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny tenenin'ny tenin'Andriamanitra tsara tsy mampatezitra na mampamahasosotra ny zanaka ary mitaiza amin'ny famaizana sy ny fananarana ny tompo. Raha mahita an'izany zavatra izany ianao dia mahita hoe ianao ve tsy maharemarika hoe tena tout le contraire ny toetrantsika mihitsy izany teneniny izany. Ny zavatra tsy vitantsika normal mihitsy. Fa ny vehivavy normalement be rehefa mandeha ny fiainany, rehefa le mbola mifampikôtikôty kely mahafinaritra iny mandeha be mihitsy le voalohany tia be mihitsy le lehilahy. Tsy manao izay mampasosotra mihitsy dia le vehivavy koa izay teneniny rehetrarehetra. Izy le tsy tia alika taloha fa le lehilahy tia alika be tia tampoka izy. Tsy hitanao ohatr'izay. Fa rehefa mandeha nefa le fiaina tokantrano amin'izay rehefa vita le mariage sakaiza ohatran'ny tsy izay intsony amin'izay le film fa mivadika mihitsy io zavatra rehetra io. Le vehivavy tsy mety manaiky mivadiny mihitsy dia le lehilahy ohatran'ny baolina ary ny azy ny tena tiany kokoa. Dia le lehilahy indraindray soiava tsy lehilahy eto amintsika eto mihitsy izany, tsy le lehilahy eto amintsika eto. Le lehilahy indraindray tonga dia ohatran'ny grinché be tonga dia tsy ahitanao masoandro miratra mihitsy. Nefa aza sosotra. Bon, le zanaka vao manombonomboka kely fotsiny 11, 12, 13 ans dia efa tonga dia misy nom, tonga dia soratra no be mihitsy atao anaty lohany izay teneninao rehetra. Na tsy miteny, na mbola tsy miteny akory ary ianao fa vao miakatra no. Tonga dia no. Ny ray aman-dreny
de lasa ohatrany mahazo surnom isan-karazany rasoer na raha tsy fantatro daholo zay anarana satria tena de ahoana ary zany bon zavatra tenenitsika de ity sao ny tenin'Andriamanitra rehefa miteny an'io ny tenin'Andriamanitra io mihitsy zany ny lalana atsika sy anao ny safidy hoe ankohonana ohatry ny ahoana ny tianao ho ankohonanao ao am-bokin'ny Josoa toko 4:20 ao misy an'ity tenin'Andriamanitra ity milaza ao amin'ny 5:12 zao le soratra hoe nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an' Jehovah dia fidinareo an'io izay hotomponareo na ny Andriamanitra izay notomponindrazanareo tany andafin'ny olona, ny Andriamanitra ny Amorita izay ponina teto amin'ity tany honenanareo, fa raha zasy ny ankohonako kosa dia hanompo an' Jehovah izahay. Hitanao rehefa mandeha amin'izay le vie de famille isan'andro dia tsy le standard teo tsony ny standard amin'ny fiainana, ny zavatra miseho amin'ny fiainana, fa efa le amin'ny fiainana zao tontolo zao gitraka tsika sy ianao dia ohatrany hoe mpivady zany tsika gitraka dia tonga dia incompatibilité d'humeur to dia nisaraka vazy tsotsotra sady aty amin'ny tany misy anareo teo ny zavatra somary mora be mihitsy zany misaraka zany sakaiza zany ny filozofia an-tany honenantsika raha avako zao tontolo zao misy atsika fa maninona moa no anaiky dada sy neny zany zay kosa tena manana izao non de ohatrany hoe zany le filozofia ohatrany hoe zany vehivavy manaiky vady zany taraiky be enao raha hoe zany lehilahy tsy manana 2e, 3e, 4e bureau taraiky be enao fa satria misy filozofia nyzao tontolo zao zay eritreretina hoe zany mety fa eo ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika hoe ianao ngeno misafidy ianao zay miaino mihitsy io zany ankehitriny hoe miankina amintsika sy ianao makaiza ny safidy tianao andehanana, tianao ankonana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ny fianakavinao, ahoana ny ahatanterahantsika an'izany satria tout le contraire atsika le izy aza taitra ianao fa matoa io tenenin'ny tenin'Andriamanitra dia c'est faisable, tsy faisable avy amin'ntsika ntsika ambara aminao azotsika atao tsy amin'ny herintsika mihitsy tsy ny fiainana kristianina tiako mihitsy miteny an'izay ny fiainana kristianina raha avako tena tsy sarotra mihitsy akory fa ny fiainana kristianina c'est impossible à vivre, tsy possible avoaina afaka tafiainan'le zavatra nytenenina teo iny ianao fa zay mihitsy nahatongavan'i Jesosy tety ambonin'ny tany, nahatongavan'i Jesosy dia ahatonga antsika sy ianao ho lasa renouveler tanteraka mihitsy ny être atsika ny bihinanao mihitsy renewed, zay nahatongavan'i Jesosy lasa new creature ianao, lasa famoronana vaovao dia ao no ahafahanao mahatanteraka azy dia tenenin'ny tompo amintsika eo amin'ny 5:20 lazany ekaratsika kely vetivety zay eo amin'ilay Efesianina nivakitsika teo hoe 5:20 hatramin'ny 1:20 zao ny soratra hoe ary aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanarana-po amin'ny ratsy faoka ho fenona ny fanahy ka mifampilaza amin'ny salamy sy ny firana ary ny tononkira-panahy dia mihira sy mikalo am-ponareo ho an'ny tompo misaotra an'Andriamanitra iray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady mifanaika amin'ny fahatahorana ny Kristy. Le verset 18 le 5:20 na tomboko nivakiana teo ao la clé ny-draha avako le miteny izy hoe aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanarana-po amin'ny ratsy faoka ho fenona ny fanahy masina. Tsy resaka divay ny ery tena tantaraina ao anatin'io bon discussion be tsy zavatra tsy pertinent kory zany fa resaka tian'Andriamanitra ampitahina aminao hoe ohatra ny olona mamy toaka mihitsy hitanao ny olona rehefa dozidozy izy ny olona rehefa tsy dia be resaka midozidozy kely izy dia lasa be resaka be mahavita zavatra tsy vitany mihitsy izy satria hoentiny le raharaha dia ohatr'izay mihitsy nge ny dikany hoe kristianina mamy ho fanahy masina ary se ny dikan'izany
afafa le mo itenenako azy fa ohatran'izay ny dikany fiainana kristiana tsy vitantsika mihitsy le zavatra nytenenina teo a raha tsy ny fanamasina Andriamanitra no miasa ty anatintsika dia avelantsika hidirige an'le izy satria asan'Andriamanitra ao anatintsika izany. Ahoana ny ahatonga antsika hoe ankonana tafiorina tsara araka ny tenin'Andriamanitra? Tsara be mihitsy zany hoe samy le olona ao anatin'ny ankonana manana ny fanamasina dia fenohina ny fanamasina satria efa any tompo. Mbola mety misy vitsivitsitsika tsy manambady, tsy hoe tsika fa nareo tsy manambady eto na mety misy manaraka koa mbola tsy manambady. Dia za zany te amporisika tsara. Misy tenin'Andriamanitra raha afaka any amin'ny Korintiana 4:9-4 miteny hoe aza miray zioga amin'ny tsy mino. Dia hoy aho hoe ndao mifidiana zay olona tena hitanao hoe efa manana fanavy zay ranga atao critère voalohany fa tsy hoe PM ve ny tobilany ina ny asany makaiza ny fianakaviana fa ny Ambohimalaza orzakaiza lazaiko anao fa rehefa tonga amin'izay le tokoa amin'le ady mivady sy amin'le mifoka bozaka amin'izay le zanaka sy ny sisa tsy isy dikany daholo zany rehetrarehetra zany. Tsy voavidy ny volanao mihitsy ny le pisy ao an-trano tsy voavidy zany. Dia hoy aminao hoe andao ataontsika mazava zay mbola eo am-pifidianana ny conjoint any ambadika any ariana any dia bako feno ny fanahy. Zany ankonana miorina araka ny tenin'Andriamanitra zany dia ankonana misy tenim-pahasoavana ao anatiny. Rehefa miresaka zany tsy mifanabatibaty foana dia mifampikompakompare foana eo hoe nda tsy mitovy amin'ny kozay anareo mihitsy ny olona tafa finareo ty ohatra ny tsy tafa mihitsy tena mitondra fahasoavana fa tsy fitsikerana sy fitsaratsarana zany le hitantsika ao anatin'ilay izy teo. Feno fankasitrahana leo amin'le ankonana fa tsy monina lava. Indraindray tena kolotsaina ny gasy mihitsy aloha io ry sakaiza ohatrany hoe raha vao misy zavatra pozitiva tsy azo tenitenenina be fa sao dia hoe manitsaka eo ianao raha dokadokafana oka fa le rehefa misy zavatra tsy mety to dia asiana lopy be mihitsy dia mandritra ny telo volana sy tapany aloha tantaraina foana ory sakaiza feno fankasitrahana fa tsy monimonina ary misy fifandraisana mifototra amin'ny fahatahoranan'i Kristy ao anatiny. Aiza ho aiza zany zao ny ankonanao ao anatin'izany rehetra izany. Tsy fantatro, za nge tsy mahalala ny ankonanao rehefa miaraka ohatr'izao zany tsika sa mba misauver la face politesse enjana be mihitsy. Bon, fa androany ny tompo mahalala anao. Tianao hoe karakarain'ny tompo le raharaha. Misy zavatra tsy norma ao anatiny ao, le norma efa naseho tamintsika teo. Dia hoy le teny any amin'ny Néhémie 4:9 hoe dao rangahy hiady miady hiaro ny rahalahinareo sy ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy sy ny vadinareo ary ny tranonareo. Indraindray tsika tena juste laisse tomber au vila vao miala nga za tsy ho 18 ans eo to dia veloma daholo nareo menakavy. Indraindray zany tehitra mivoatra mihitsy. Indraindray ohatrany tsy nisy keparavako ny solution amin'ny fiainana tsy ny mandositra fa nentin'ny tompo eto ianao androany dia hoy izy hoe ndao hiarakaka tanjontsika sy ianao ny tanjona dia ho tonga ankonana salama sy mahasalama ny ankonantsika. Misy zavatra anakenina tiako zaraina aminao ao anatin'io fanalahidy enina misy point vitsivitsy ahatonga ny hoe salama ny ankonantsika. Raisitsika tamin'ilay Efesiana efa nivakitsika teo. Ny zavatra voalohany raisitsika toe-po, la clé voalohany. Rehefa miresaka eto zany tsika sy ianao aza ataonao zao le vadinao na rano hoe zay enoy tsara rehefa samy mijery ny tenany any zay moa ane ny tenin'Andriamanitra ny ohatrany hoe mijery fitaratra zany ingeno ny teny mianatra tenin'Andriamanitra ohatran'ny mijery fitaratra. Sa ianao rehefa mijery fitaratra nareo ao an-trano dia mahita hoe oay ty oriny dadabe tsy ny orinao ve ny hitanao ao fa mahavariana fitsika sy ianao rehefa mamaky tenin'Andriamanitra dia tonga
tena mindraso alefako any amin'ny anina mihitsy ty. Ohatrany hoe tena mety be amin'ny anina fa tsy mety be amiko loatra. Tsika asianao zany mianatra. Voalohany ao anatiny, ndao hianatra anana toe-po tia manompo. Toe-po tia manompo. Hitantsika any amin'ilay andininy faha 1:20 tany amin'ilay Efesianina 5 teo ny teny izy hoe mifanaiky amin'ny fahatahorana ny Kristy. Jerenao tsara nge le pauziny le tenin'Andriamanitra hoe le toe-po. Ianona amin'ny verset 23 izy miteny hoe ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana. Misy hiérarchie tsara ao zany dia mipetraka tsara ato ty dia ato ty dia ato ty. Verset 25 izy miteny hoe nareo lehilahy tiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy. Misy sakrifisy any anatin'izany. Hitanao ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity Galatiana 5:5 zao ny soratra ato. Vakiako aminao le teny ao amin'ny 7:10 Galatiana 5:7 hoe fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahany ianareo rahalahy. Kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo zany fahafahany izany. Le tapany farany tsindritsika tsara fa mifanompoa amin'ny fitiavana. Ianao zany mieritreritra hoe afaka ny dikany hoe afaka en général zavatra eritreretintsika dia tahaka ny hoe zaho manao izay tiako atao. Afaka. Raha ohatra hoe ianao mbola afaka dia tongava ny Virginia amin'ny sabotsy ho avy zao fa iresaka ny antsoina hoe ahoana ny iainana ny tena fahafahana kristianitsika. Fa le fahafahana kristianina nge au fait tsika rehefa remarquenao nge ny olona rehefa hoe anao izay tiany atao izy dia lasa addict amina zavatra izy zay rehefa manao izay tiany atao. Fa satria zany mihitsy ny natiora tsika olombelona. Fa tian'Andriamanitra tsika sianao tsy ho andevo ny fahotana tsony fa nafahan'Andriamanitra tamin'izany tsika fa miova lasa mpanompo an'Andriamanitra. Trasanao fa le teny hoe mpanompo ange teny ohatrany hoe amboarina tsara ohatr'izay le izy dia mahafinaritra miaino azy. Fa fantatrao moa ny dikany hoe mpanompo amin'ny teny fototra rehefa jerena ny dikany hoe mpanompo doulos ny dikany. Andevo ny dikany. Zany hoe raha dika zany le izy dia hoe andevon'Andriamanitra tsika. Tsy tiako miaino zany. Zao nefa fahasoavana be kay zany satria tompo tsara fanahy ny Andriamanitra tsika. Tompo mikendry ny best ny tsara indrindra ho atsika izy. Dia miteny amintsika izy hoe mifanompo amin'ny fitiavana. Ao anatin'izay ke ny tena iainana ny vraie liberté, fifanompona. Zay ny lalan'ny fiainana mahafa-po. Maka an'izay toe-tsaina izay ianao. Maka an'le toe-tsaina. Fomba misy pratika tsotra tiako zaraina aminao hanorenana ny fifanomponany aho hatrany hoe afaka mametraka miteny question kely ohatr' zao. Vao mifoha maraina dia mety manao an'izao hoe inona ny tianao ataoko anao androany. Mahafinaritra be raha misy miteny zany eo an-tanàna hoe vao mifoha maraina fa nisy fanamasina ny latsaka nga. Le fanamasina nge tsy hoe milatsaka ao le izy ne censé miaina miaraka amin'ny fanamasina nge tsika. Miaina amin'ny fanahy dikany tsy velona ho atsika isika. Dia ianao zany mety hiteny maty be mihitsy ikizy ary tia eritreritra. Lazaiko anao tsy maty be ianao fa misy fifaliana mahagaga be mihitsy any anatinao any. Satria mamela ny fanamasina ianao hiasa dia ny vokatry ny fanahy fifaliana. Fiadanana. Andramana zany question zany dia anontanio rehefa amin'ny arivo tsy hoe anontanio fa samy mifampizara ny mpianakavy amin'ny ariva hoe tena tiako kosa le nataonao anahy ohatr'izao iny tamin'ny androany. Mampisy firaisam-po ao anatin'izany. Manahoana raha maka fotoana isan'andro ifampitantarana hoe inona reny nataony tsirairay ho an'ny hafa androany. Fa tsy mampitantara voa mifampiresaka tao dia misy olona sujet iresak'olona izy andray zany zao sujet tao mpisakafoana. Fa afaka mifampitantara hoe izao ny zavatra afaka nataoko. Miaraka manompo any ivelan-drehetra any. Ohatrany ahoana izay toe-tsaina tia manompo izay. Kolosiana 3:7 zao ny tenin'Andriamanitra miteny hoe ninona nataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona.
hitanao ny olana atsika senao mahatonga atsika tsy tafanompo satria rehefa manao zavatra tsika dia après tsika tezitra hoe tsy hitanjatsy anao tsony fa tsisy mahita mihitsy fa angamo no hita le antony anaovanao azy vokatry ny nataon'ny tompo tamin'ny fiainanao fa ny tompo ange sakra be mihitsy natonga anao hoe ohatran'io e de njikany a nao tsika senao hianatra an'izany enonao ny famitinana ny fiainan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany ao amin'ny asan'ny apôstôly 10 rehefa teneninao momba ny Jesosy ty hoe nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery io Jesosy io sady nandehandeha nanao soa ianao ty rehefa mandehandeha dia mandehandeha manao inona mitady hoe aiza ge zao misy afaka manome anay inona e sa hoe za ranga androany intentionnellement azany dia hanao zavatra ho any anina za juste fotsiny tsisy ny ina fa andefasako courage fotsiny ranga ianina ohatra toetsaina tia manompo izay ny zavatra tian'Andriamanitra ananantsika senao andao aloha vakiko aminao vetivety ny teny any amin'ny Matthieu 20 any amin'ny Matthieu 20 ny modelin'i Jesosy ny raisintsika ao anatiny verset 25 hatramin'ny 28 zao soratra hoe fa Jesosy niantso azy akeo aminy ka nanao hoe fantatrareo fa ny andrinan'ny jentilisa mampanompo azy tokoa ary ny lehibeny manapaka azy fatratra fa tsy mba ohatr'izany aminareo fa izay te ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo ary izay te ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo fa tahaka an'izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro mbola misy tokantrano vao eto dia misy tokantrano efa totatota kely fa eritrereto nge hoe ao anatin'ny tokantrano mifandrombaka te hifanompo mifandromba aleo ataoko e tsy hoe samy miainoaino hoe izara zany zao ny anitrika an'le vilia anaty lave-vaisselle miainoaino fa mifandrombaka tena lazaiko anao fa ohatrany lasa lanitra ny ao an-tanàna zavatra mety kely fotsiny fa manova zavatra be zavatra any am-piasana anao naiza le anao ny olona serviable ravako tsy very mandeza mihitsy mety hiteny ny olona hoe te hitsakitsahan'ny olona any amin'ny anina eny ve anao fa ianao ohatrany no tsy zany tsisy manitsakitsaka tsy hoe tsisy ny olona mety mieritreritra hoe profite anao fa ianao fantatrao fa nivalim-piti anao eo amin'Andriamanitra somatsara izay ny voalohany mila ananantsika toe-po tia mifanompo toe-po faharoa ravako tsy hoe toe-po faharoa fa zavatra faharoa ananantsika ankohonana salama sy mahasalama mila mpivady miombonaina andazo aloha lazaiko anao tsara le resako aminao fa tsy resaka communication resako aminao matetika mantsy dia zany foana ny teneny le com mihitsy tsy mipasy ato tanàna ato ndray miresaka any ndray zay tsy fa tsisy le com tsy mety fa tsy communication le tsy mety fa communion tsy mety ny communication dia vokatry ny tsy fisina communion maharatsy anazy rehefa tsisy fiombonana dia tsy mifakazo mihitsy resaka sakaiza fa ny tsika zany matetika dia amboarina hoe mody mipetraka aloha dia ahoara alefa ny teninao dia alefa koa ny azy vao miteny nefa le anankiray zany tonga dia tsisy communion ny communion ravako no mila amboaritsika ny communication zany ohatrany hoe symptôme mana maladie anao zany symptôme soritra aretina zany fa ny loharanina aretina problème na communion dia ao mihitsy zany zay le tiako lazaina aminao ty hoe miombonaina misy communion anatin'ny mpivady rehefa miresaka communion po resaka union na mpivady zany sexe foana ny any andohanao voalohany rehefa miteny zao any am'le Genesis hoe mandao ny ray sy ny reniny izy dia mikambana ny vady ny sexe ny any andohanao orsia ny sexe zany une petite partie lazaiko anao tsara izy rehefa aveo fa
petite partie an'le izy fa ny devoly any tianao anio ngeza be mihitsy rehefa avao mariage io ohatry matsiro be mihitsy le izy sakaiza de ohatry ny tianao le izy daholo ny vahoaka de rehefa tonga ao mariage am'izay ohatry ohatria any amin'ny 5e étape zay satria te hizara aminao zavatra tsotra ohatrany hoe step anankidimy izay ahatongavana any amin'ny hoe tena misy communion hatrany amin'izany sexuel zany tsara qualité fa voalohany aloha afaka mila manomboka amin'ny communion ara-tsainy communion any anatin'ny saitsika sena ho any bon miresaka communion satria zay le tenin'Andriamanitra miteny an'le hoe ho nofray ihany izy roaroa anaovan'Andriamanitra vady sahazy Adama ho izy tam'le tany amin'ny Genesis complémentarité zany ao anatin'le izy misy zavatra tsy ampy any amin'ny sedy ampin'le ray de zay le sary ohatrany ahoana ny step hoentintsika mandeha ao anatin'io mila fiombonana ara-tsaina clou le raharaha ara-tsaina ahoana ny tiako lazaina anao le fiombonana tonga de pratika ny zavatra nyteneniko anao eto midikany mianatra mifampizara eritreritra mifampizara ny hevitra ny faniriny de mifampizara an'izay fotsiny tsy misy hoe iza ny diso de iza ny marina matetika mantsy rehefa miresaka zany tam'le voalohany mifampikôtikôty ihany ingeritrery tena ohatrany hoe mahiay an'io fa rehefa avy eo de ohatrany te diso zany hevitra ao zany taizana hitanao hevitra taingina be ohatrany tonga de te hitsara ny hevitry le anankiray fa andao hianatra hoe mifampizara eritreritra ay ve zany ny eritreritra ao io domaine ny fiainana io raha avako any samy manana ny klasiny daholo tsika misy zavatra mety tena tena haiko be mihitsy de misy zavatra tena tsy haiko mihitsy fa mivadiko mahay be an'le izy nefa fa ny tendance atsika zany rehefa miresaka amin'ny olona tonga de te hitsara an'le olona tonga de le fomba fisainanao tonga de teneninao aminy zany de tsy takatrao ohatrany indrindra zany zahay vehivavy mantsy mandeha aingana be zay fi ny sainay de tsy azony mihitsy fa manina ary ny lehilahy lobe ohatrany azafady fa tsy maninona mihitsy nefa kay satria zay mihitsy nanaovan'Andriamanitra azy de za zany mila mianatra miaino le anankiray de le lehilahy ndray mila mianatra miaino de fiombonana ara-tsaina aloha ao anatin'io zany bon mety hoe fitsipika na communication tsotsotra be mihitsy zavatra teneniko anao hoe mianatra am'le fampiresaka raha ohatra ianao te hiteny kritika anankiray de mba asivo-dokadoka anankidimy aloha zay ianao vao miteny azy raha ohatra ka tsy mahita ianao de aza miteny aloha andao ambenatsika mihitsy ny lelantsika amina mo ao anatin'ny fomba firesahana misy teny angerafako tena hoe bon manemba zavatra be lainga be any devoly izy fa sisiny any anatin'ny vavatsika any sisiny ianao tena mananina foana ianao tena tsy zao mihitsy nefa une fois tamin'iny le olona nanao ohatran'iny any de généralisena be ndao amboarina de andao rehefa zay passé any re olona ny past let it be in the past any avelao any fa aza atao hoe iny de loara nefa zavatra tamin'ny 12 ans passé tsy tadidiko angala ianao le ohatra zao io ndray tianao salama sy mahasalama ve le ankonanao de aza miteny fotsiny ianao hoe ianona ny tokony nandalo mipetraka teto misy ny ainao zany tsy kase miaina dao tsy ndao hianatra tsy manameloka tsy mitabataba ianarana zany hoy taminao hoe zany inge tsy vitatsika mihitsy raha tsika am'izao zany ny asa ny fanamasina ty anatitsika self control vokatry ny fanahy zany oabolana 15 ans io tiako zaraina kely ohatr'izay foana ihany izy anti fahatezerana io sakaiza zay oabolana 15 ans miteny le fahatezerana mantsy tena gravy ary io tena mamotika be da be mihitsy ny tonga amin'ny fisarahana total vokatry ny fahatezerana de ho tsara io teny ao io hoe be da be ny teny mikasika ny fahatezerana fa hoy le teny ao io hoe ny fitenenana mora raha aloha fa manjary mataoko tsenjery be le izy oabolana 15 ans zay le teny ny fahamaliana mora de mampianina fahatezerana mafy
zay le tenin'Andriamanitra. Ny anahy tonga de teriko arabaky teny any tsia. Rehefa miakatra zay le temps ao an-tanànao de manomboka michuchoter ay te moramora fa kay manampy mihitsy le izy calme. Arakaraky ny ampiakaranao ny temps anao vao maika gravy. Ny zavatra faharoteneniko anao ndao hianatra iombona ara-pihetsepo émotionnellement, communion émotionnelle. Ina dikan'izany? Mianatra mifampizara ny expression an'le émotion anao any anatinao any. Tsy mifampitory-teny, indrindra zany rehefa ohatra ny crise kristianina elaela ohatra antsika se. Ohatra ianao zany, matahotra be kia zany inona ary ty matahotra ty, nareo tena tsy ara-panahy mihitsy. Orzia, tsy ohatr'izay, tonga de mikombona ohatra ny sokatra be le olona tsy te hizara ninina tsony. Satria ianao tonga de menao ny tory-teny, amin'ny fotoana hafa ianao manao an'izay fa amin'iny fotoana iny aloha ianao. De andao enony. Maty le hamster-n'le olona, any, maty le voalavo kely. Very anina de mampitomany anareo ohatry teny. Daholo ny famille miara-mitomany mandevina an'le izy. Fa tsy hoe eo ianao de manamaivana. Ny émotion tsisy hoe maivana sy mavesatra nge. Zay ny dikany hoe compassion. Mipetraka eo amin'ny place-n'le olona. De zany ny dikany famille mahasalama. On peut exprimer les any anatinao tsy misy hoe le hoe jugement mantsy de tonga de hitsarana foana. Ratsy zany émotion anao zany, ratsy. Bien sûr misy zavatra misy fotoana tsy mandeha am'zelony le mandeha am'tahotra le olona. Fa amin'iny fotoana iny tsy zay aloha ny fotoana amin'iny, tsy le fotoana fitoriteny hoe petraha fa hitory-tentsika. Amin'ny fotoana manaraka miaino anao izy. Fa fiombonana ara-pihetsepo aloha zay mifampi-comprendre ny dikan'izany. Ny fahatelo, andao tsika hanana fiombonana communion ivelan'ny zavatra ao an-trano. Ny tiako ambara aminao amin'izany miara manao zavatra eo amin'ny fiarahamonina miaraka. Indraindray nge rehefa mandeha elaela totatota zay fiainana, samy manana zay ataony daholo le mpivady. Fa fahasoavana be hoe miaraka misy zavatra fanompona iarahana, misy activité hoe iarahana. Zay le fikolokoloana zay fikolokoloana le fiarahana amin'le fiombonana mpivady. De fiombonana ara-panahy ny quatrième, ny fourth step atsika senao ao anatiny. Fiombonana ara-panahy, fiombonana foana aloha lazaiko anao anatiny ty le hoe fiombonana ara-panahy mifampizara. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ty zany tena hoe resaka fifampizarana. Mazana ao anatina couple tsy mitovy niveau spirituel. Matetika be mihitsy ny ohatr'izay. De ao anatin'io zany raha vao tsy mahitsika hoe misy anteny iny any amin'ny Romanina 15:1 miteny hoe nareo izay efa matanjaka de mitondra ny fahalemeny malemy. Tsy mahay le efa lasa aloha hoe midina ambany ane fa tsy hoe mivazavaza amin'le iray hoe nareo tena tsy mety mivavaka mihitsy nareo menakavy maka. Zay fomba fifandraisan'le olona amin'ny tompo aloha de andao atao mifampizara an'izay. Ohatra zany hoe ndao miara-mihira fideranana ohatra ny feo kadradraka io na ohatra ny feo tsara ndao miaraka mivavaka. Fahasoavana be mihitsy mpivady miara-mivavaka se nareo roa zany ve miara-mivavaka? Atombohy amin'ny vavaka mangina aloha raha ohatra ka tsy miara-fampitatana fotsiny aloha de motra ny sadaikadaiky hoe mivavaka de atao vavaka mangina aloha nefa raha io après 6 mois misy tonony amin'izay le izy ny amenina ny atao erahana zany fa andramo de zay vao tonga any amin'ny hoe fiombonana ara-batana. Ny qualité an'ny vie sexuelle atsika tena miankina amin'le zavatra anankiefatra teo. Le izy indraindray zany le lehilahy ohatrany fa maninona ary nareo manana mihitsy le vehivavy le izy ange misy zavatra mila andehanana step by step ohatr'izay fa tsy hoe tonga de dingan-dava ary raha tianao kolokoloina tsara. Zavatra fahatelo, aza adinoina fa le zavatra resantsika hoe ahoana ny ananana ankohonana salama sy mahasalama zay manana toe-po tia manompo ny voalohany hitantsika teo. De le mpivady miombona aina. Ny zavatra fahatelo
tena zava-dehibe amin'Andriamanitra mihitsy ny lehilahy raha avako. Ny lehilahy ny antsoina hoe chef de famille. Ny olana kely fahasoavana be mihitsy hoe manana lehilahy betsaka mihitsy tsika eto zao androany. Saotra ny tompo be. Ny olana kely amin'ny société ankehitriny mihitsy tsy fantatro ny aty amin'ny société américaine fa ny société malagasy aloha. Nakabeazan'ny lehilahy ngery zao dia ohatran'ny mampalahelo daholo e. Ny fiangonana zao tena ohatran'ny dorcas be daholo ny akabeazany ao dia le lehilahy zareo le any amin'ny bary reny any tena mahalinaliana be azy. Dia ny olana lasa tsy manana repère atsony. Ny lehilahy zany dia nataon'Andriamanitra i-représenter an'Andriamanitra en tant que ray sy représenter an Jesosy en tant que chef d'église. Dia mila lehilahy mpitarika feno fitiavana zany e. Zay le tediavin'Andriamanitra. Lehilahy tia ny vadiny. Averimberin'le Efesiana 5. Manao ny exemple ny lehilahy dia le Jesosy no exemple ho an'ny lehilahy. Teneny ary amin'ny 5:4 marqué ny manokana iny na dia hoe parents ny both parents raha tantaraina hoy izy hoe nareo ray aza mampatezitra ny zanakareo. Manana responsabilité manokana ny lehilahy ho mpitarika feno fitiavana. Tsy lehilahy chef mitovy amin'izao tontolo izao. Misy lehilahy ngeravako tena lalina be mihitsy e. Soa tsy atao aminareo misy an'izany fa ohatrany hoe mieritreritra hoe je suis l'homme dikany zay teneniko ny atao. Bien sûr que tu es l'homme. Ianao mihitsy, ianao tena yes. You are the man. Fa izao, ny dikan'izany ange dia exemple ianao. Fa i Jesosy raha ohatra zao Jesosy tany an-danitra tany tonga dia niteny be za kosa mpanjaka za tsy niteny zany Andriamanitra. Jesosy mba midina kely aloha any amin'ny tany ianao mila mamonjy. Mais non, za tsy za nge mpanjaka be ty tompo zao rehetrarehetra zao dia hoe za ve andeha hiteraka any an-tranon'omby. Mais non, eritrereto nge nanao an'izany Jesosy dia inona ny farantsika se tetontsika ny raisiny. Fa zany nge le exemple na fitiavana omen'Andriamanitra antsika tahaka ny tiavan'i Jesosy ny fiangonana. Nanolorana ny tenany dia ohatr'izay koa. Tsy hoe chef ohatrany eo amin'izao tontolo izao. Ny eo amin'izao tontolo izao raha vao manana autorité kely sa mahita daolintsika dia mba mamonjehana mihitsy ry tompo. Fa le olona tonga eo amin'ilay pouvoir indraindray dia tena tamana be eo amin'ilay seza mihitsy izy. Dia efa tsy mety ary le izy dia mbola tamana be eo mihitsy izy. Ohatr'izay zao. Ina moa zany zao ny tena ambary mianatra amin'ny tompontsika. Jesosy lohan'ny fiangonana ny modelintsika. Lehilahy tia vady. Ohatrany ahoana zany? Zavatra vitsivitsy teneniko anao. Mitondra ny vadiny tahaka ny hoe mpanampy, mpandrify. Nazo aloha le mpanampy mantsy ohatran'ny problema be amin'ilay teny gasy tonga dia mpanampy any Madagasikara ny eritreretinao. Tonga dia henonao zany poursuit les claves. Sakay zany. Mitondra ny vadiny toy ny mpanampy tandrify vis-à-vis le soratra, le teny dikany. Vis-à-vis zany. Zay nge nakana ny vehivavy teto amin'ilay côte ry fa tsy hoe ary ny vehivavy dia nisitonina tany amin'ny voditongotry ny lehilahy. Mais non, teto amin'ny côte. Mitondra ny vadiny toy ny mpanampy tandrify pour dire hoe je t'honore, tena honoreko ianao satria mila anao ny fiainako. Indraindray mahasosotra ve miteny an'izany fa ohatrany amin'izao fiainana individualiste be vitako ny fiainako. Orsay non. Mifandray amin'ny vadiny. Tadidinao le teny teo hoe tsy sosotra, tsy olona mora sosotra be. Ok, tsy mampasosotra ny zanaka ny vady. Miresaka zany dia mizara. Zany angeny ataon'i Jesosy amintsika Jesosy tena micommuniquer mihitsy izy. Misy lehilahy tsy fantatra mihitsy inona no anaty zanakadohanao. Sady tsy miteny tsy mivolana. Manahirana be. Dia raha ohatra ka ohatr'izay ianao makanisy eo amin'ny tompo dia miteny hoe Jesosy ampianaro fa kilonina be ka ity fa tsy haiko le izy. Fa mila mifandray. Ny vadiny no lahara-pahamehana. Priorité any amin'ny fiainana. Zany nge ny dikany hoe manambady ry sekely
ny dikany zany ny fomba nataon'i Jesosy namonjeny atsika, nataony priorité tsika, ny anao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny amonjeny atsika dia makatahaka amin'ny tompontsika inconditionnellement afaka le hoe fitiavana ny vady. Ahoana ny pratikan'izany? Mamantatra sy mamaly le ilain'ny vadiny, zay zany ilay andrasan'ny tompo ao anatin'izay, dia manome modely fa zay lazainy dia inomy. Zany nataon'i Jesosy zany, manome modely. Ao amin'ny jaunina 13 izy nge manao an'izany dia tsika senao koa ohatran'izay. Le miteny angery sakaiza mory le mibaikobaiko amin'ny fiainany zao no tokony ho izy. Fandaontsika mihitsy ny modely. Misy fantaniana anankitelo tsotra be ty mety manova, mety tsy ho an'ny lehilahy ihany fa ny vehivavy koa. Raha ao an-tranao zany tsika dia manontany, mety ataontsika isan'andro. Afaka manontany ianao, manova ny fifandraisanao reto fantaniana telo reto. Teneninao le anankiray hoe inona no azoko atao hanampiana anao? Afaka manontany an'izay ianao. Afaka miteny ianao inona ny azoko atao hanamora kokoa ny fiainanao? Na miteny ianao inona ny azoko atao mba hahatonga ho vady tsara kokoa anao? Raha samy miketrika ohatr'izany hafa ny film ao amin'ny fiainantsika ao. Ny zavatra fahaefatra teneniko anao, zavatra enina le hoy aho hoe zaraiko aminao androany. Te hananankonana salama sy mahasalama tsika dia mila ray aman-dreny mipetraka tsara amin'ilay toerana nametrahan'Andriamanitra azy. Any amin'ny Efesiana 4:1-4 dia hoy ilay tenin'Andriamanitra hoe nareo ray aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Mila ray aman-dreny zany tsika mampianatra sy manofana ny zanany. Mampianatra sy manofana ny zanany. Ina le hoe mitaiza sy mananatra. Le mitaiza, ndikany hoe mitaiza tahaka ny hoe hofaninao amin'ny action le olona. Misy zavatra action mihitsy zany ataonao ho an'ny zanakao, ampianaranao anazy, tezainao ao anatin'izay. Ny fananarana teny zany, zavatra alefa any anatin'ny sainy. Dia mampianatra amin'ny alalan'ny tenitsika ao anatin'ilay izy. Ny dikany ny teny sy ny asa mila miaraka hatrany hatrany. Raha te hananankonana salama zany tsika, tsy mety fotsiny hoe bon le miteny angery se mahay an'io daholo dia miteny dia lava be mihitsy ny teny dia avy eo tenen'ilay ankizy fotsiny miteny foana titinina. Zany ny tekstevany any amin'ny namany any inona ataonareo ao? Mbola miteny titinina. Hitanao? Ny Jesosy ny exemple atsika senao, ny n'Andriamanitra ray ny exemple atsika senao. Andriamanitra nandefa ny Jesosy ho modely mihitsy tety ambonin'ny tany. Dia any amin'ny jaunina 7:12 izy tena mampiseho an'iny tsara mihitsy. Nanasa tongotry ny mpianatra. Dia ohatr'izay mihitsy koa ny exemple mila hianarantsika senao izay mampianatra sy manofana ny zanantsika amin'ny teny sy ny asa izay. Zavatra fahadimy zao ny point resahantsika. Ny zanaka, côté any zanaka. Tsy hoe zanaka mbola au sein des parents ihany fa tsika senao zanaka foana. Za zao mbola manana ny dadako ny mamako efa any amin'ny tompo any dikany eo amin'ny position ana zanaka foana fa indraindray mantsy indrindra rehefa me lehibe tsika sy me ohatra ny tafatafy zay ny fiainantsika, ohatrany tsy tadididitsika tsony ny ray aman-drenitsika, ohatrany hoe tsy mandaitra tsony le teny hoe manajany rainao sy ny reninao. Fa tsy hoe akory hoe ny ankizy ado ihany ny tenentsika an'izany fa tout le monde, ny zanaka mankatoa sy manaja ny ray aman-dreny. Zany le tenin'Andriamanitra. Da sy hoe vakiko aminao vetivety averintsika vakina kely le Efesiana 4:1 teo andininy voalohany zao tsara le teny hoe nareo zanaka na anaka ozy izy manekeny ray sy ny reninao ao amin'ny tompo fa marina zany. Manajany ray sy ny reninao fa zany ny didy voalohany misy teny fikasana mba hita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Indraindray zany le teny hoe mankatoa, ohatrany hoe mampasone be lohantsika zany rehefa ohatrany hoe tery zany tsika vao miteny hoe mankatoa. Ohatrany hoe
ohatrany hoe ao ambany ziogan-javatra be zany fa oravako fankatoavana mamelona fa tsy mahafaty akory zany fa tena au contraire mihitsy tsy mampidi-kizo ny makato fa vao maika mamelona ny tsy fankatoavana no mampidi-kizo de andaotsika senao tena hoe mianatra makato mianatra manaja zavatra pratika kely zareko aminao hoe ahoana reny ataotsika hitezana ny zanatsika mba hankatony zanatsika ahoana ny stratégie mentenin'Andriamanitra atsika fitiantsika kely zavatra fampianarana lavabe zany fa fitiantsika kely amin'ny alalan'ny modely zay ny tena miteny be mihitsy aloha ny modely samy mahita daholo tsika le zanaka kely telo taona de manao ny kirarony mamany le talon be iny de mizidizito be satria manino izy manao ny tsisy nampianatra azy an'izany fa maka modely izy de ohatran'izay ny olana ngera avako hoe ary indrindra ny zanaka mpanompon'Andriamanitra misy fotoana ao amin'ny zanaka mpanompon'Andriamanitra ny tena misy révolte be mihitsy vao manomboka le bebe izy de to de tsy te halala Jesosy tsony fa maninony lazaiko anao fa ny antony principal ao anatin'izany de miteny zavatra be da be le parent fa tsy ataony ny zavatra tsy miconcorde ao anatin'ny fiainany ray aman-dreniny ny zavatra tenen'ny toriny na ny fihetsiny any ivelany sy ny ao an-trano anka raha ohatra zany le Andriamanitra on n'en veut pas de ndikany tsika senao zany tena mila mianatra an'izay hoe modely ny amanokana aloha ny sloganko amin'ny fiainana hatramin'izay namoazan'ny tompo andray de hoy za hoe za tsy mampianatra zavatra ninina raha tsy efa iainako aloha le zavatra de iainako de expérimenteko miaraka amin'ny tompo ny zavatra faharoa zavatra astuce kely anankitelo fotsiny zavatra teneniko anao hitezana ny zanakitsika mba hankato avelao ny zanakao iaina ny fahoriana vokatry ny tsy fankatoavana se apetraka tsara ny discipline tsy hoe zany tsy haiko aloha ny aty aminareo zany raha mazana be ohatrany any Canada mantsy ny droit ny ankizy tena gravy raha vao manao zavatra kely ray aman-dreny de atsoina le polisy ary tonga de le ray aman-dreny mandeha ary fa le zanaka koa tonga de makary amin'ny sécurité sociale ny zavatra re tsy haiko fa bon mila discipline ny herin'ny discipline de ny punition tsy ny punition ihany fa mila balancer tsika senao tsara amin'ny valipity reward sy punishment zay ny herin'ny discipline de ny dikany mila zaritsika amin'izany ohatra zany zao maka discipline ianao hoe misy tenin'Andriamanitra bazenao amin'ny tenin'Andriamanitra io zao misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesalonianina faharoa toko fahatelo andiny fahafolo miteny io hoe zay tsy mihinana zay tsy miasa ao kizy tsy hihinana zany tenin'Andriamanitra ao ampianarinao ny zanakao za ampianariny zay de ny pratika an'izay de ity le miasa tsy mitady vola ny dikany ndraky izy fa ny dikany hoe miasa de manao zay zavatra tokony ho atao ny dikany afaka mametraka discipline ohatra zany hoe zao ny asanareo zany rehefa maraina nareo de amboary ny fandrinanareo zay tsy mahavita ny asany de tsy misakafo amin'ny hariva zavatra nivakiko tany anaty boky tantara marina taty Amerika taty zay mpanompon'Andriamanitra ohatr'izay mihitsy le discipline napetraka zareo tao an-trano de tonga le tovolahy kely ny hariva avy mianatra de mijerevany le couvert fa maninona andreo no isany fa maninona ny en place ko ny tsisy de niteny tsara tsotra ny mamany no satria anao tsy niasa androany de tsy mihinana tsy vitanao fandrinanao de ndikany zay mila eniny le fahoriana am'le tsy fankatoavana tsy mahafaty azy akory le tsy mihinana eny azosy fa mila mijerena le zavatra hoe inona ny zavatra mapa conséquence mila azony hoe mavesatra vokatra ny tsy fankatoavana de andao omena valipity koa izy rehefa hoe mankato principe an'Andriamanitra mihitsy zany fantatrao moa fa Andriamanitra de manomana valipity ho atsika na ranomangatsika anomentsika ny olona kotian'Andriamanitra ny an-danitra any zany de ohatr'izay koa tsika
andao reconnaissevana tsara tena hoe jereo tsara wow good job dia mety suggestion satria zavatra hitako tamin'ny famille namanay tamin'izany fotoana ny fomba fitaizan'ny zanany anankefatra efa manomboka miakatra ame lehibe le zanany dia manao miara-mipetraka mihitsy aloha ny famille manao hoe ndao arametraka ny discipline atao tranontsika dia rehefa miara-mipetraka eo dia inona ny zavatra hoe tokony ho ataontsika ary inona ny atao dia inona ny tsy mety dia mametraka eo dia soratana amin'izay dia samy anoratana efatra ny zanak'zareo dia samy anoratana taratasy tsara dia apetraka amin'ny rindrina ohatra zany hoe itiana dia itsiry zao ny anaran'ny ray tapoaniko dia ataoko an'izany any dia soratana eo le fitsipika dia asiana emoticône ohatrany hoe good points sy bad points dia rehefa hoe misy zavatra tsy mety ataon'le anankiray rehefa misy zavatra tsy mety ohatra zany ataon'ny rindra ndana dia rindra tenenina hoe ndana rindra cocheo le bad points misy zavatra tsara ataon'ny Luc dia cocheo le good point dia nijikany miara-mahita eo mihitsy dia efa atao ifanarahana tsara hoe zao ny reward zao ny valisoa dia zao ny punition ny zavatra rehefa tsy mety dia miara-mitombo ry mandeha amin'ny maturité zavatra farany zaraiko aminao amin'ity an'io astuce ray farany atonga na hoe la clé atonga ny hoe ankonana salama sy mahasalama mandeha amin'ny fahitsipo intégrité honnêteté fa tsy akinafinafina tsy mandeha amin'ny akinafinafina ao amin'ny Efesiana toko 5 misy an'ity texte ity nefa vakiko aminao hoe andiny 7 fa ny vokatry ny mazava hoy izy dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra hitanao ny devoly mpanjaka ny fahamaizinana ny fiantsoana azy ao amin'ny Efesiana toko 5:2 tena tiany mihitsy ny azy ny zavatra kafinafina ary aty anatintsika aty asisy moramora ny anatintsika any ny zavatra kiniafiniafina raha avako ny tena isan'ny fahavalo ny vie de couple sy fahavalo ny ankohonana mihitsy satria fahavalo ny communion zany rehefa misy zavatra hoe non dit quelque part dia lasa tamin'ny devoly miempoisonné atsika fa rehefa mazava atao eo amin'ny mazava zany ny teny any amin'ny jaona voalohany toko 5 miteny hoe jaona voalohany tsy toko 5 fa toko voalohany 7 hoe Andriamanitra dia mazava rehefa ao amin'Andriamanitra tsika mandeha amin'ny mazava dia misy firaisana amintsika lazaiko anao fa tena zavatra mampidi-doza mihitsy ny secret bon ankehitriny moa zany dia mety misy hoe tsy maintsy misy kodikody kely any ny fiainanao tsy haiko fa te-antany anao hoe fiainanao ve zany zao mbola misy zavatra afenina raha mbola misy zavatra afenina ny fiainanao lazaiko anao fa iny mihitsy ny anapotehany devoly anao sy ny ankonanao dia za te amporisika anao be amin'ity androany ity hoe regleo miaraka amin'ny tompo aloha raha misy olona mila ireglena azy dia regleo manahoana zao raha ohatra ka alefantsika grand écran eto anie ny pensée anao tao anatin'ny 24 heures dia ozy ianao hoe oka aloha mbola supprimer aloha ty fa hoe akabe hitanao ho amanokana aloha tena hitako hoe manafaka be anahy mihitsy ny miaina mazava mandeha mazava rehefa misy zavatra hoe iza niaraka amintsika ao tsy maintsy ty masika ty zany aloha ny anaovana rehefa iza indray ao tsy vizany ianao sakaiza vizany ianao ary tôt ou tard tena midepra be mihitsy fa ho tratra mantsy le izy dia ho iaminao hoe ndaotsika hianatra mandeha amin'ny fahitsiana zay le zavatra nakenina nyzaraiko anao tamin'ity an'io ity hoe fanalahidy ny ankonana salama sady mahasalama voalohany hoe toe-po-tia manompo manana an'izay tsika dia andao hitombo amin'izay tsika le mpivady miombinaina misy communion anatin'le mpivady ny lehilahy mpitarika feno
fitiavana ohatran' Jesosy. Ny ray aman-dreny a mampianatra sy manofana ny zanaka. Ny zanaka mankatosy manaja ny ray aman-dreny. Ary fahenina farany tenenitsika teo a mandeha amin'ny fahintsim-po a fa tsy ankinafinafiny. Omeo isa 0-10 hoe andramana. Enao amin'izao fotoana izao amin'ireo point ireo. Aiza hitanao hoe mila to be improved. Inona ny zavatra mila améliorena. Fa androany ny tompo te hanolotra tanana aminao. Aza kivy mihitsy ianao, tiana ny ato dia 0 daholo izy rehetrarehetra. Aza mana. Izay mihitsy ny nahatongavan'i Jesosy. Hanome anao ny fahasoavany avitanao an'ilay izy, miaraka amin'ny herin'ny fanamasina. Dia hoy aho hoe, ndao, raiso ny décision anao dia ataovy izay tandrefy anao hivavaka tsika sy ianao izao. Dia manasa anao mihitsy hoe miresahy ianao amin'ny Jesosy amin'izay fahatakaranao anatin'ny sainao ao. Tadidinao ilay taria amin'ny texte taria amin'ny Josoa hoe fidio izay ho topoinao. Le texte tao amin'ny Nehemia hoe miadio any ankonanao fa za mandeha fotsiny laisse tomber fa ankonana tsy normal io fa tiany tompo ho sitranina. Ndao hivavaka tsika. Andriamanitra rainay misaotra anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy zahay nampianarinao an'izany tamin'ity an'ity, nampianarinao andreo fanalahidy anakeninareo. Tompo rehefa mandinika anay eo amin'ny fitaratra ange izay dia mahita hoe ohatran'ny mbola sarotra mihitsy izy izany. Misaotra fa ay moa ampatsivinao anay fa impossible mihitsy ary ny miaina an'izany fa tsy vitan'ny sarotra fotsiny raha ny tenanay sy ny effortnay. Fa tianao hiankina amin'ny fanahinao izay dia indreto izay miaraka mamelanao fanamasina miasa feno anatinay. Dia amboary izay tefeo amin'izay toerana misy anay, na vehivavy zahay, na lehilahy, na zanaka, na ray aman-dreny, ninona toerana ao anivony ankohonana. Dia tena hoe afaka manaraka tsara ny direktivanao Andriamanitra ilay mpamorona ny ankohonana. Sitrano ny ankohonanay, sitrano zahay. Misaotra Tompo fa miasa ianao dia mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Avaka piano, please. Thank you.